fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana mpamalany miaona amintsika amin'izao fotoana izao dia fahavendray tena koa miaona aminao eto androany dia manonona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy izay tratrantso tonga eto indray amin'ity androany ity. Fiadanana tompo eo amintsika tsirairay avy dia misaotra anao ny fidy araka aminay eto amin'ny fandaharana Andramoka Izaho indray amin'ity androany ity dia miteny hoe tonga soa ary raha androany anao vao miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra akory nahatongavanao eto fa za resy lahatra fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany dia tongava soa dia tsy taka nidiranao eto ny voahanao eto raha tonga miaraka aminay eto anao androany fa dia pampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ahery tokoa antsika rehetrarehetra amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izay hoenontsika eto izany. Arabaina manokana koa nareo izay efa paketo androany niditra voalohany dia raha nabavintsika Kodanela. Alleluia. Kodanela ao Belzika niditra voalohany teto androany dia omena anao ny tsodrano miaraka aminareo any Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, ny Madagasikara, any Oman ary any Chine ihany koa. Ity ny tsodrano menanao androany raha nabavy Kodanela. Alleluia. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 7:20 andininy 420 hatramin'ny 520. Alleluia. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Azo alenany amin'ny mahery va ny sambotra? Na ho afaka va ny baby marina?
nefa hoy Jehova izao no lazainy Jehova na dia ny sambotry ny maheraza dia alaina ihany ary ho afaka ny babiny mpandrobaka fa izany ho iady amin'izay miady aminao ary izaho ny hamonjy ny zanakao. Halleloia, amen. Ravana malala izany nitsodrano anao raha nambaviko tany alahy. Andriamanitra niady amin'izay miady aminao na mafy sala amin'inona ka tsy resinao aza ny miady aminao. Jehova maharesy ny rehetrarehetra ary tsisy maharesy an'i Jehova dia aleo Jehova no hiady ho anao ka dia tahiny tompo raha isam-pifaliana sy ampinono izany teny izany fa tena nomanina ho anao raha nambaviko tany alahy. Ny teny izay zarainy eto amintsika eto moa dia efa vonona misokatra eo fa miandry ny olona izay tafiditra voalohany sisa ka dia koa tany alahy nahazo an'ilay izy. Fa dia tahiny tompo koa tany alahy ny Belgique fampiarahaba vetivety ary notsika miloana hanamboantsika ny fotoana. Razana soa Sylvie Koety, Koda Léonie Koety ihany koa, Tonga soa Rosemina France, Tiana Zaka France, Angela Diamant Chine, Versilina France ihany koa Rosemina. Tahiny Jesosy Noe Koety, itody Raonso France, Fabiola Zanakadapa Koety, Agnodelina Andrinasolo France, Miria Andriamalala Madagasikara, Zamina Kamaradin Jesosy France, Rolie Alice Allemagne, Yama Koety, Soameva France, Siriamboaramiel France, Marie Angela Oman. Sady etsika dia manaratra miaraba andranababitsika Marie Angela fa vita somatsara omaly ny batisany tany Oman. Halleloia, vita somatsara omaly na dia seka nisy aza ny sakasakana hatramin'ny ora farany fa Andriamanitra koa niasa hatramin'ny ora farany dia vita somatsara ny batisan'ny fibebahana batisan'ny rano izay natao batisan'ny rano be izay natao tamin'ny ranababitsika Marie Angela omaly any Oman. Dia mitombo isandray izany ny olombonjena dia miaraba azy sika afaka manolotra firaritrosy teny mamy ho an'ny ranabavy Marie Angela tsika noho ny fahavitan'ny batisany omaly raha lasina vavy malala. Alléluia. Eo ary afaka manolotra teny mamy azy tsika firaritso. Manarakaraka azy tao Minisy Matoky France, namba Fleur, Anjasika Batitsi France, Atsany Apôstôly Madagasikara, Marie Jouet États-Unis, Andrina Suzel Suisse, Kadaka Malala France, Shalom Shalom Maozy Roli, Shalom Shalom Makouroli, Artisanat de Madagascar France, Bert Sava Koety, Erikarak France, Kikirandrina Sul Madagasikara, Nashimi Koety, Bert Sava Koety, tahiny Jesosy ihany koa Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Andriamboangy Soely Markely Madagasikara, Marie Angela Oman, tahiny Jesosy Rantalina Manisy Arlinina Madagasikara, Fontaine Lalanirina Rabaina koa Fontaine Lalanirina fa roa taona androany no mariazy n'izy mivady. Halleluia, tahiny tompo Fontaine Lalanirina mirary soa mivadinao dia ho tahiny tompo hatrany ny tokantranonareo dia marena foana tokantrano hatrany taona maro mitsingeringerinà ranava Fontaine Lalanirina mba hampasalamana sy fitahina sy fahasoavana ania ary fifankatiavana ao tokantrano ao. Rodine Marie Koety Mampionina France, Angonirina Rodriguez Arabie Saoudite, Niana Mainso Italie, Sandolahan Jesosy Koety, tahiny Jesosy isika mianakavy. Yama Koety, zay aloha ny tratrantseo. Milohan'ny zatritra aloha ndalohantsika hivavaka. Ndalohantsika hametraka ity fotoana ity ampilatanan'Andriamanitra ka andalohantsika hivavaka. Iaraka amin'ny ranabavitsika Miria ao Madagasikara izy nitonantsika anatin'ny bavaka fanomboana androany. Androany alohantsika hivavaka dia ito ifampiarahaba eo ihany rehefa avy eo. Tahiny tompo ranabavy Miria, anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasteur mianakavy dia tahiny Jesosy tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana vavaka fiambenana. Jesosy malalo, misaotra betsaka anao izay Jesosy fa mbola tafavoreto indray izay tsirairay avy ny teninao mankasitraka satria
mbola navita ny tontolo andro iny izay tsirairay avy narovanao teny amin'izay rehetra nalehanay teny, narovanao teny an-dalana teny dia tonga soa tsara tatrano indray izay tsirairay avy afaka mimbavaka eto indray. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fofony ana mahavelona, mankasitraka ny amin'ny rahanao dia androany Jesosy angatahako foana izany ranomasina izany, andevina izay mety fampetipetena natao anatinay tsirairay avy androany, andevina ny falitoana, andevina ny tsy fataterahana rehetra Jesosy malala raha toa ka nisy zavatra nataonay androany tsy fanaraka tamin'ny sitraponao dia fonana eto aminao izany androany Jesosy eo amin'irony fo madio izay ao ka ny ranao andrakitra hatrany an-tampinokatra any am-paladianay dia andevina izay mety tsy avy aminao rehetra Jesosy androany Jesosy dia entiko ampelantananao ny fandaharanay eto, tendreo lehilahy ny mpanomponao, tahio manokana ny mpanomponao izay hitondra ny teny eto Jesosy eo aoka ny teny izay hoentin'ny mpanomponao eto Jesosy malalo mba hipaika ety am-ponay tsirairay avy Jesosy, mba hitondra fampaherezana ho anay tsirairay avy tokoa. Dia entiko ampelantananao ny connexion anay Jesosy, ny telefonanay tsirairay avy, ny fitaovana rehetra izay ampiasainy eto Jesosy malalo, raha koa amin'ny ranomasina Jesosy aza velanao ho tapatapaka levony amin'ny ranomasina Jesosy malala sy asan'ny telefonina rehetra mety manapatapaka ny connexion anay eto, tsy ambinina, tsy anakely, tsy anampahefany izany amin'ny anaran'i Jesosy dia voninahitra dia ho anao irery any Jesosy io. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy ty fotoana ty ranabavitsika Miriaran-Andriamalala tamin'ny babaka mamy sy matsiro izay nentinao dia Andriamanitra manakairay fahasoavana mamaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia. Ndao mbola iraba ihany tsika aloha ifampiaraba. Alleluia. Tahiny Jesosy izy koa Lamblitina France, Mika Andriamalala tonga soa Mika. Tahiny Jesosy Madagasikara, artisanay de Madagasikara France, fahabelazana kadabaka hoe Soameva France, arabaitsika koa Soameva fa anniversaire ny zanany koa androany. Alleluia. Dia ho tahin'Andriamanitra trany eny ny zanakao dia momba ampahasalamana, meny saina matsilo, meny fahendrena, dia meny fitiavana mahay atra toray aman-dreny. Alleluia. Zava-dehibe daholo zany dia tahiny Jesosy hatrany ny zanakao ranabavy Soameva bon anniversaire ihany koa. Ao ihany koa lazana Monique Koety, Fianaranakoto France, mino sy matoky efa narabaiko teo. Ranoroso Olga Koety, tonga soa Angelina Diamant efa narabaiko, tonga soa daholo isika menakavy. Tarabe foana ianao mbola tsy tara ianao, mbola mifampiarabany mbola izara fitsonava volombelona kely ary sika. Irena Miarniena France, tonga soa daholo isika menakavy. Alleluia. Enuira aloha tsika ary atao hoe enuira. Ao anatin'ny tirity nareo afaka mandefa manoratra fehezanteny roa na telo. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra ho anareo androany, inona nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanareo androany dia hovakitsika izany rehefa avy eo melohan'ny inotsika toriteny. Alleluia. Mandolontsika nohira anankiray mpahandresitsika nandresindresika tonga eto tsy raraka tany an-dalana tany nivoaka ianao androany tafody somatsara, tsy resin'ny mpakapanahy tany an-dalana tany fa tafody andeha atory. Ary dia ny andronao androany faranantsika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, faranantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia miara-matory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, miara-mifo amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy androany ianao mpandresy fa hatramin'ny rapito sy ny andro sitsanao rehetra mpahandresy ianao. Marina ty anay Kanada tahiny Jesosy ihany koa meno finaritra tao rehetra rehetra.
Daza, it's an Izine famyalu, la 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 uai, adese la fola, wazo wamine, adese, yala kamine, reula narecha, isa ine, adese, yala kamine, reula narecha, isa ine. Nyadi katimana nita hawa mine sikari nyafa amani ulape sisi mapandesa atami farane pandese yara kamine eula narecha itakita ine pandese yara kamine eula narecha itakita ine. Halleluja, pandresitsika miaraka amin'ny Jesosy. Halleluja, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ahatsiarovana vanim-potoana nafinaritra zany izy zany teto amin'ny fandaharantsika. Halleluja. Nataontsika koa izay iry izay tamin'ny Pentecoste raha tadidinareo. Halleluja. Ataontsika indray zany amin'ny Pasika. Halleluja. Raha hivorona latsaka sisa dia ho avy ny Pasika. Dia efa nafarantsika hoe au plus tard amin'ny le 15 ho anareo izay ho avy aty tokantrano dia mila miteny aminay, mandefa MP aminay satria mila dinihana daholo na ny fangalananareo, fakananareo sy ny fandaminana maro isan-karazany satria dia tonga aty nareo ny zoma hariva dia miara mitandrina Pasika isika ny zoma hariva maty masoandro dia mitoy amin'ny alim-bavaky ny Pasika. Matory tsika any amin'ny am'roa maraina antsika matory mifondra tsika dia miara mitandrina sabata. Raha misy moa nody ny sabata hariva vita sabata dia efa tsofina rano. Raha mbola hijanona reo dia miara misakafo tsika ny alahady atoandro dia samy miparitaka tsika ny après-midi. Zay no programantsika amin'io satria ny latsinainy moa dia efa hiverina hiasa sy hianatra daholo ihany. Na dia amboary ny programanao. Raha hitompotsika rehetrarehetra.
hozy izy versirina hoe misaotra an'Andriamanitra fa nandalo tsara ny tontolon'andro androany. Alleluia, dia rahina Jesosy. Izy koa manana misaotra ny tompo fa nomeny fifaliana tsy takatry ny saina androany ozy izy rolia. Tsapako ny fifaliana amin'ny zavatra tsy takatry ny saiko mihitsy. Alleluia be zany a. Izy koa manana fankasitrahana an'Andriamanitra. Misaotra an'ireo amin'ny fiarabanam-panao anniversaire an'ireo tratrany anniversaire rehetra. Alleluia. Zay daholo angamba tsy dia lisina loatra tery. Voninahitra an' Jesosy fa mity foana ny hafaliana miaraka amin'ny tompo a, satria na dia mbola tsy tonga aza ny daty fandraisana karama dia efa azoko androany ny karamako. Inona moa no resahantsika mandry anabavy Maria Angela? Talohan'ny batisa dia mandalo ady tsika, fa vita ny batisa dia misokatra ny lalana rehetra. Alleluia, tsara be vitsy ny vavolombelona mahereza. Voninahitra n'Andriamanitra iray azy izy lina fa faly tamin'ny asa vitako androany rehefa mpiasa anahy. Misaotra Jesosy malala. Alleluia, makasitraka. Alleluia be zany. Voninahitra n'Andriamanitra fa manavaka ny mpanompony foana izy ozy aina. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jehovah izy nameny tsomakirinina fa nilamina tsara ny tontolo andro androany fa vita koa izay rehetra tokony ho natao. Alleluia. Rahina Jesosy fa nilamina ny zavatra rehetra izay natao androany ozy Marizô. Alleluia be fa nisafotofoto be ny tontolo androko androany fa soa fa teo Jesosy nandamina azy dia vita saoma tsara. Alleluia be ozy izy tojo. Rahina Jesosy malala fa tsara be ny journée androany ozy izy soa meva. Raiko Jesosy fa sady feno fifaliana no tontolo andro no mbola velonaina. Misaotra maheno soa. Dia rahina Jesosy ozy Rodriguez fa nafinaritra be ny tontolo andro feno fifaliana be. Tsara be zany. Da koa androany nijiro vavolombelona be ny andreny androko androany a. Tena nahavariana. Atao ampiasana ozy nareo ry havana. Androany tsapako hoe karamaina hipetraka fotsiny, tsy nisy ninona nataoko tao ampiasana anay androany, tsisy asa natao fa dia mipetraka dia miandry ny ora firavana. Tena tsisy zavatra natao zany, tena mipetraka nomboka tamin'ny maraina dia tena mipetraka, tsisy asa natao androany. Ozy aho ohatry ny azoazo foana ihany zany volo zany raha ohatry izao a. Alleluia. Dia ny fijona vavolombelona faharoa nakasika anahy izy ity. Misy manana havana, manana janaka marary eto amintsika eto. Marary amin'ny resaka fitaovam-pisefony, tsy afaka miaina zany fa mila oxygène. Any amin'ny hôpitaly mpitsabo zaza sepotra. Dia narary mafy io zaza io a, entinam-bavaka. Dia mampitaitaina ilay izy satria vao esorina amin'ilay zaza ny oxygène dia mangana to dia sepotra zato dia mangana be dia tsy nesorina. Dia omaly malina pakomaly teo amin'ny alina. Ny olona miray chambre aminy, zaza anankiroa no maty. Tao anatin'ny fotoana fohy zany zaza anankiroa no maty. Tena tomany be mihitsy ny renin'ilay zaza maty. Ianao zany manana amin'ny marary mitaitaina koa eo ianao hoe tena ny anankiroa maty, ny anahy ahoana? Fa tena mbola manavaka Andriamanitra ry havana, manavaka. Nentinam-bavaka io zaza io ary zanaka malalan'ny mpikambana eto amintsika eto satria zanatra vaviny. Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra. Maty aloha dia maty, atao ahoana, mampalahelo. Fa izy kosa rehefa nesorina nandramana nesorina ilay oxygène, naharitra adiny 3 amin'izay moa izy zay. Tsy mangana intsony zaza rehefa niaina tsara. Dia nesorina tao amin'ilay chambre mampisy hoe ohatry hoe tena ohatry hoe amin'ilay salle de réanimation dia efa nifindra toerana. Zany efa ny tsara ny fahasalamany ny ara izy koa tsy fijona vavolombelona zay na dia tsy mikasika anahy manokana ary fa tena mikasika antsika ho voninahitran'Andriamanitra. Tena faly, tena anisany zavatra nahafaly anahy ny an'izay fijona vavolombelona zay androany. Misaotra ny tompo foana na dia fandevenana ary na dia andreo fianakaviako dia tody saoma tsara atandrazana ny dadabeako narovan'i Jesosy ny lalana. Efa tafita zareo vao tapaka ny lalana antsoa izy tratran'ny orana be fa nilamina lalan'izy ireo a. Alleluia be zany Zokiama. Alleluia. Raiko Jesosy fa vita saoma tsara daholo izy jonatana zavatra rehetra nataoko androany fa aripezapezaka ihany manko. Alleluia. Dia rahina Jesosy. Ozy firija hoe dia rahina Jesosy. Dia rahina Jesosy ihany zany. Ok. Alleluia.
Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra fa tena nilamina ny tontolo andro kosa izy rodinina androany nentina mipatronako nitsangatsangana sady niaraka ny sakafo izay ohatran'ny karatsy-piasa zany netretako atsaiko satria mitovy tamin'izy ireo foana ireo fo faly. Halleluia. Mahafinaritra zany mahafinaritra zany rodinina dia raina Jesosy man'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra n'Andriamanitra sika andao ary sika hiditra amin'ny toriteny amin'izay tsika efa avy nianio tsika teo andao ary tonga dia hiditra amin'ny toriteny avy hatrany tsika misika fitenena avy hatrany neny Charline. Halleluia. Neny Marie Charline nitoritsika anatin'ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo aloha lahatorina botona vao France misy mbola tsoravako ngova atao lahatan'ny Marie Charline Madagasikara Firija laovolitena arabaiko teo fity Firija mantsy fa tsy Firija tonga soa Jonathan tonga soa daholo nareo ndao atsika ny tenin'Andriamanitra. Neny Charline anao ny fitenenana. Jesosy ianareo mianakavy kely pastera ary tahiny Jesosy koa isika rehetra sy manaraka ny sofotoam-bavaka izao. Ny toriteny izay hozaraiko aminareo eto ry hava-malala dia ao amin'ny Joela toko voalohany 1:4-10 ary tohizina amin'ny toko 2 1:12-13. Ny soramandry filazana ny lozananjo ary fitarainana sy anatra noho izany. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'ny Joela zanaky Betuela amin'ny anaran'i Jesosy no hamakiko izao teny izao. 2. Enoy izao ry antom-panahy ary mandendesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany. Moa mba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razanareo va izao? Lazao amin'ny zanakareo izao. Aroka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa ary ny zanak'ireo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Izay sisan'ny kijeja dia nohan'ny koraika ary izay sisan'ny koraika dia nohan'ny valalavao ary izay sisan'ny valalavao dia nohan'ny sopanga. Mifoazy ianareo mpomamboka mitomany. Eny, dradradradra ianareo mpisotro divay rehetra noho ny ranom-boaloboka satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo izany. Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra melin'ny taniko. Ny nifiny dia nifin-diona ary ny vazany dia vazan'ny leombavy. Nataony simba tokoa ny voaloboko ary ny tapatapahiny ny aviaviko. Nataony nakiky tokoa ireny ka nariny. Eny, tonga fotsiny ny rantsany. Midradradradra toy ny virjiny misikindamba fisaonana noho ny amin'ny vadiny fahatanorana. Efa tapaka tsy ho amin'ny tranon'i Jehovah ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra hidina. Mitomany ny mpisorona mpanao fanompoam-pivavahana ho an'i Jehovah. Mariry ny saha misaona ny tany fambolena fa simba ny vary, ritra ny ranom-boaloboka, mihena ny diloilo. Aoko menatra ianareo mpiasa tany. Midradradradra ianareo mpamboatra tany-boaloboka noho ny vary tiritika sy ny vary ordea, fanajifa ny vokatry ny saha. Maina ny voaloboka, malazo ny aviavy, ary malazo koa ny ampongaben-danitra sy ny rofia ary ny pomaza. Dia ny azo rehetra any an-tsaha, eny, malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona. Misikina sy mitomany ianareo mpisorona. Midradradradra ianareo mpanao fanompoam-pivavahana eo amin'ny alitara. Andeha mandry amin'ny lamba fisaonana mandritry ny alina ianareo mpanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra. Fa tapaka tsy ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra ahedina. Gomana masina, andro fivadihan-kanina, miantsoa fivoriana masina, angony ny loholona sy ny mponina rehetra amin'ny tany ho ao amin'ny tranon'i Jehovah Andriamanitrareo, koa andeha mitaraina amin'ny Jehovah. Amen. Ry havana,
Izao fiainantsika izao dia efa manomboka miditra amin'ny fahorian-dehibe ary efa miatra ny loza ka nahatonga an'i Jehovah niteny tamin'i Joela ilaza amin'ny antom-panasy amin'ny mponina rehetra amin'ny tany. Iaraha mahita izao ny vokatry ny tsy fanarahana ny teniny. Ka hoy Jehovah eo amin'ny andininy 2: moa mba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razanareo va izao? Lazao ny zanakareo amin'ny zanakareo izao lova izao ary ho amin'ny taranaka mandimby azy. Nataon'i Jehovah fanoharana amin'ny valala ny toetra ratsy ny zanak'olombelona. Ny valala dia mpandrava, mpanimba ary tena mpamono. Meno ohatra amin'izany ny kijeja. Ny valala kijeja dia pikiky tsy misy ho an'ny hafa. Ny valala vao dia mipilelaka ary ireo mpakaranondranony. Ny valala sopanga dia ireo mpandany nataony tsy misy tavela ho an'ny hafa. Izany hoe manjaka ny fitiavan-tena ny olona ankehitriny ary feno faharatsiana ny tany. Ao ny misotro toaka ka lasa be ny mpimamo mamono eritreritra. Misy koa ireo mifoka zava-mahadomelina dia toy ny tanora maka fahafinaretana amin'izany. Misy ny mahantra ary miasahirana ny olona ka tonga ny mpandroba manao ankeriny. Midradradrada sy mitomany ny etsy sy eroa amin'ny fanolanana ny zaza amam-behivavy. Misaona ny tany ary misy ny haitany. Ny fambolena zara raha misy vaniny. Simba ny vary, ritra ny ranom-boaloboka, mihena ny diloilo, maro ireo tsy hanasa. Ny orambe sy ny rivo-doza mango ny fotsiny ary tsy mahita fifaliana intsony ny zanak'olombelona ka malazo. Ary tonga ny fitarainana, mibeba ianareo, mitomany, misikina ianareo mpisorona, midradradradra ianareo mpanao fanompoam-pivavahana, andeha manao alim-bavaka, manamasina ny andro fifadian-kanina, angony ny loholona sy ny mponina rehetra amin'ny tany ao an-tranon'i Jehovah, ko andeha mitaraina aminy. Fa hoy Jehovah: koa na dia izao ankehitriny izao aza, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fifadian-kanina sy ny fotoamaniana ary ny fitarainana, ary ny fonareo no tretriaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miatra izy ary mahari-po sy be famindram-po ary manenina amin'ny loza. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Ankasitraka indrindra andranam-bavitsika neny Sarolinina isika tao anatin'izay fizarana ten'Andriamanitra izay nentin'izay. Andriamanitra manankiream-pahasoavana anie hamaly fitianao mitombohitra dia mitombo fahasoavana hatrany manankiream-pahasoavana anie alleluia. Sotratsika rehetra ihany koa mankasitraka azy ankasitrahantsika izy nitondra izany tenin'Andriamanitra izany tamin'ity androany ity. Andriamanitra manankiream-pahasoavana anie hamaly fitia azy, hamaly fitianareo ihany koa satria nareo rehefa mampahery azy misaotra azy mankasitraka azy dia mahery izy dia tea androfo sy andro izy ao azy. Misaotra n'Andriamanitra isika amin'izany teny izany. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Joela mpaminany anisan'ireo mpaminany kely. Ny dikany hoe Joela moa dia Jehovah no Andriamanitra. Alleluia. Izany hoe tena avy amin'Andriamanitra izy. Filazana loza nanjo ary fitarainana sy anatra noho izany. Ao amin'ny mizara telo ity Joely ity, ny andininy voalohany, ny toko voalohany dia mampitandrina. Ny toko faharoa dia miantso ny olona mba hibebaka, ary ny toko fahatelo
Zafady dia ny toky omena ny olon'Andriamanitra fa tsy hanary aiza Andriamanitra. Filazana loza-njo raha meno an'io tantara io tsika, io zavatra tenen'io zava-mampatahotra daholo. Misy miteny aza dia ampitahorana ho an'ny olona. Fa ity tsy fampitahorana. Raha miteny anao zao hoe tandremo fa misy lavaka ao aloha ao, fampitahorana ve zany? Mampitahotra tokoa ilay lavaka, latsaka anaty lavaka ve zany? Aza ampitahorana ny olona fa ary raha tsy tenenina hoe misy lavaka ao dia ahoana? Latsaka ny olona sa tsy latsaka? Tsy nanam-po ilay olona ary tonga dia latsaka. Ny filazana zany hoe misy lavaka be ao aloha fa tandremo, tsy fampitahorana fa fampitandremana. Aleloia. Samy hafa mihitsy zany. Rehefa mitory teny otrotony masy izay dia hoe nareo koa dia mitory filazana mampatahotra, matoana sain'Andriamanitra ny soratana, dia ilaina toriana. Tahian Jesosy faly iray heritovo eto France misy azy tonga soa. Ovakitsika nefa androany lava dia lava ny verset vakitsika androany, hotetezitsika hatramin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo ny bokin'ny Joely androany. Dia maharetatra amin'ny farana nareo fa tena isy zavatra horenareo eto ary mangataka amin'Andriamanitra tsika mba tsy ho tapaka ity fandarana ity satria misy zavatra izay tsy maintsy ho teneniko ao anatin'ity fandarana ity fandraika amin'ity Joela izay resantsika ity. Nareo vakiko ilay tenin'Andriamanitra tokoa ny Joela toko voalohany manontolo. Aminaran'i Jesosy ianao izao ray antom-panahy ary mandrenesa anareo mponina rehetra amin'ny tany. Momba efa nisy tamin'ny andronareo tamin'ny androny lazanareo va izao. Voalohany indrindra dia mitodika amin'ny olona ara-panahy zany ty afatra ity. Enoy izao ray antom-panahy. Aleloia. Ienotsika fa resaka ara-panahy ty zavatra ity. Efa manisy tamin'ny andronareo tamin'ny androny lazanareo va izao. Lazao amin'ny zanakareo zao ary aoka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa. Ary ny zanakareo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Izay sisan'ny kijeja dia no an'ny koraika, ary izay sisan'ny koraika dia no an'ny valalavao, ary izay sisan'ny valalavao dia no an'ny sopanga. Misy ray kely dia roa kely dia telo kely io, ilay kijeja pikika. Ny faharoa ny koraika azo valalavao mpilelaka, ary ny sopanga dia mpandany. Zany hoe raha misy zavatra anankiray zany eo, mikika zany mihinana tsikelikely. Ary le mpilelaka indray zay avy kikisana tsisy milatsaka akory. Satria misy fotoanantsika hoe mba meo amin'izay sombo nilatsa-datsaka amin'ny latabatry ny manan-karena mba hoan'ny vahoaka madinika. Eto zany dia milaza zavatra anankiray tsy misy hoanina tsony, tsy misy azo antenaina tsony, fa nefa eo misy mikika zay mitady hilatsaka sy zay mitady ho ambiny, misy milelaka. Ary le fahatelo mpandany le sopanga. Zany hoe tonga dia tsisy raisina, tsisy mijanona zany io zavatra io. Inona ary io zavatra io? Hoy ten'Andriamanitra dia ny mifoazy ianareo mpimamy ka mitomany, midradradrandra ianareo mpisotro divay rehetra noho ny ramboloboka, satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo zany. Isy zavatra ho tapaka eto zany. Isy zavatra ho tapaka eto zany mety, fa io zavatra voalaza rehetrarehetra dia resaka divay, ranom-boloboka. Mbola miainga amin'ny zavatra rendrarendra aloha. Dia mandinika tsika, mandinika ny fiainantsika. Mifoazy ianareo mpimamy ka mitomany, midradradrandra ianareo mpisotro divay rehetra noho ny ranom-boloboka, satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo zany. Raha mandinika tsika ry havana dia ity bokin'ny Joela ity dia faminaniana amin'izao zavatra iainantsika amin'izao 2024 zao. Zaho miteny anao raha ohatra hoe raha ny fiainana ankapobeny, za zany tsy miresaka ny Madagasikara,
tsy ampidiriko anaty satria ny antony Madagasikara efa tafiditra efa ela lefa antrana be, efa anaty fahasairana foana nanomboka tamin'ny amin'izay crise 2009 reny angamba tena hitantsika kosa fa tena ny totongana be mihitsy ny fiainan'ny malagasy. Fa iresaka ny fiainana tena akapobean'ny sarababem-bahoaka tsika. Dia raha mandinika tsika niakatra ny vidim-piainana tao anatin'ny 2 taona, tao anatin'ny 2 na 3 taona. Dia tsara mihitsy izao ny fiantraikany reny crise tamin'ny 2020, crise Covid tamin'ny 2020 reny. Dia tamin'ireny moa dia efa nandinika ny mahita hoe karena hoe enjana be no effet an'io, ny impact, ny fiantraikan'io resaka confinement sy ny rehetrarehetra tsisy nihetsika ny seranam-piaramanidina nidy rehetrarehetra tsisy niodina ny usine. Dia inona ny zavatra mitranga? Niakatra ny vidim-piainana. Raha matadidinareo ny vidin'ny carburant tamin'izany tamin'ny 2019 sy nyzao dia saika avy roeny mihitsy raha tia Eropa. Dia inona ny zavatra mitranga? Manomboka manadino ny rendrarendram-piainana ny olona. Fa manomboka mijery izay zavatra izay tena hoe essentiel zany eo amin'ny fiainana. Na mandinika ao anareo mandiniho foana nareo manodidina anareo. Dia ny tontolo manodidina antsika ezahantsika foana hoe jerena mifanaraka amin'inona ao amin'ny baiboly. Fa ity Joël ity dia mifanaraka amin'izao fiainantsika amin'ny 2024 zao. Dia jerenareo fa ny zavatra rendrarendra zao efa vitsy ny mpividy zavatra rendrarendra zany. Hoe zavatra tsy dia tena ilaina zany, ohatra ny vazaha moa tena mpinina fromage. Ny vazaha rehefa misakafo atoandro izy dia ao anatin'ny sakafo mihinana fromage. Dia misotro divay tena lafo vidy. Fa za zao mandinika manomboka elan'ny olona ny zavatra rendrarendra. Dia raha mandinika tsika mijery an'ireny rehefa manao course tsika dia jereo daholo ny olona. Manomboka mandinika ny olona. Tsy mandraindray zavatra aniny zany tsoa fa dinihana. Vady zao miara-miantsena dia efa maka zavatra matoto izy lehilahy atao inona ary iny fa avereny fa tsy ilaina iny, tsy dia ilaina iny. Zavatra izay tsy dia ilaina zany zao mipetraka manomboka mipetraka tsikelikely daholo. Tapaka amin'izay satria maninona misy firenena mahery andiny fahinantsika izao misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra melin'ny taniko. Nifiny dia nifindioana ary ny vazany dia vazany lioam-bavy. Nataony siva tokoa ny voaloboko ary nitapatapahany ny aviaviko. Nataony nakiky tokoa ireny kanariny, eny tonga fotsiny ratsany. Iza ireo firenena mahery sady tsy hita isa ireo dia ireo olona milliardaire, multimilliardaire izay tompony azo lazaina koa amin'ny teny frantsay multinational. Ireo tompony tsy dia tiako moa mitondra teny an'ilay terme anina satria mety hahatonga ny vokitika ty fandarantsika tika ho tapaka. Fa ry zareo izay ireo manan-katao, ireo tena hoe mitondra tompony harena n'ity zao tontolo zao ty zany, manapaka amin'ity zao tontolo zao ty. Ireo firenena mahery. Dia jerenareo fa ezahandry zareo alaina ny zavatra ekinan'ny fiainan'ny olona. Resaka fanafody miliardera iray. Resaka fiarakodia sy ny sisa misy groupena miliardera mifehy andreo. Resaka sakafo reny tompona grande surface be mamatsy ara-tsakafo reny zareo daholo. Nifinosy dia nifindioana zany hoe mihinana tsy mahalala, tsy mitsinjony zany hoe noana ny olona, sahirana ny olona. Fa inona ny zavatra ataony? Ny azy apetrany ny prix. Inona ny anao sa hiandro loaka hozy izy? Natao simba tokoa ny voaloboko izy ka nitapatapahany ny aviaviko. Zany hoe misy zavatra ataondry zareo zany ao
mety efa henonareo ve ty zavatra ty? Mino efa nahenonareo? Efa lasa zay koa ny zava-mitranga zao rerika. Anomboka izy zavatra iova zany ao, izy zavatra ho tapahany, izy zavatra ho tapatapahany, izy zavatra ho simbaina. Aloha rehefa teneniko le zavatra tsika teneniko teo, nareo fa toizintsika ny famakiana ny ten'Andriamanitra. Mitradradrato ny virjiny mikisitsika damba fisaonao izy noho ny amin'ny vadiny ny vatanrano. Efa tapaka tsoa ao amin'ny tranon'i Jehovah ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hidina, mitomany ny mpisolona mpanao fanompoam-pivavahana ho an'i Jehovah. Maririny sa misaona ny tany fambolena, fa simba ny vary, ritra ny ranom-boloboka, miena ny diloilo. Manomboka misy zavatra zany tsapanao, miena. Maririny sa tsy mahavokatra tsony. Misaona ny tany fambolena, mangadiady. Simba ny vary, ritra ny ranom-boloboka, miena ny diloilo. Ny zavatra rehetra ilaina ireo voakasika ireo, zavatra rehetrarehetra ireo. Io andininy fapolo zany dia ny zavatra tena ilainy tsika rehetrarehetra reto, afahantsika mandroso, afahantsika miaina, afahantsika mivelona. Aoka homenatra nareo mpiasa tany, izy moa reo mpiasa tany reo, jerinareo reo agriculteur amin'ny grevy reo. Mpiasa tany nge mpamboly reo agriculteur manana grevy ary tsy ny eto Français any fa ny hatrany Hollande, hatrany Espagne, hatrany Hongrie, hatrany ninavy, migrevy daholo satria misy zavatra atao andry zareo, misy fepetra takina amindry zareo. Terena mihitsy. Mahititsika fa misy agriculteur mamono tena, misy mpamboly tena ty aminay ty feno mpamboly mampalahelo be ry zareo reny. Ndray andro zay efa andeha vakansa dia niainga andro harivariva, tena ontsy amin'ny fo mahita anjareo hatramin'ny folo alina, rehefa ete masy mbola mazava be hatramin'ny folo alina mbola miasa grodogro. Tsy misy vakansa zany, za mahafantatra agriculteur aty aminay tsy manana vakansa zany zareo, tsy mandeha vakansa zany reny. Sahirana. Inona ny masahirana azy? Be dia be ny zavatra takina aminazy, ny vola aloha esorona aminy sy sisa, ny fepetra takina aminy asena mamoaka zavatra tena farak'izay tsara, tena Belzika koa, dia mitradradratra nareo mpamboatra tany-boaloboka. Agriculteur daholo zany, mpamboly daholo zany. No ny vary tritika sy ny vary ordia fa majifa ny vokatry ny sa. Mahina ny voaloboka, malazo ny aviavy, ary malaza koa ny ampongaben-danitra sy ny rofia ary ny paoma hazo. Dia ny hazo rehetra ny atsaha, eny, malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona. Satria ilay zavatra rehetrarehetra zao dia miantoka ny fifaliany. Inona moa ny soa azony olona ety an-tany? Inona moa ny fifalian'ny olona tsy mihinana dia misotro dia matory? Dia mifore dia mihinana dia misotro. Inona ny tena fifalian'ny zanak'olombelona ety ambany masoandro ozy Solomona? Mihinana sy misotro dia matory. Dia ilay fifaliany mihitsy hoe sorona aminy satria majifa ny vokatra ny sa, maina ny voaloboka, malazo ny ampongaben-danitra. Fantatrareo ve ty zavatra ty hoe ireo multimilliardaire ireo indray zao ny zavatra ataony dia mividy tany. Ny zava-mahavariana ary tsika tsy tokony ho variana. Mahavariana anao ve sa tsy mahavariana anao? Zany hoe ny tompony tsy te hanonona an'ilay anarana moa fa sao dia tapaka ny fandarantsika. Fa ny tompon'ny orinasa Microsoft izay mikirakira an'ireny ordinateur ireny dia mividy tany amina million d'hectare amin'izao fotoana izao. Tsy 1000 hectare, tena amin'ny firenena maro amina million d'hectare. Inona ireo tany vidindreo? Tany fambolena. Misy mpamboly ngeza be tena fanta-daza be any États-Unis,
efa 3 taona lasa zao nandray vola be avy tamin'ny multimilliardaire izay tsy dia hanonona anareo eto hoe arao fidinay ny taninao andana mandeha retraite azo mamboly zany intsony fa tiany volanao dia andana mandeha croisière, andana mandeha amin'ireny sambo croisière reny, andana mandeha voyage fa aleo raisinay atseritra. Inona ny zavatra ataony? Le tany amina velara-tany ngeza be ambolena tsy namboleny zareo kory fa andeha anorenany usine na anorenany tanànana ohatra izany. Inona ny tanjona? Atateraka ny tenin'Andriamanitra e. Tenin'Andriamanitra nge ny tonga aloha e. Fantatr'Andriamanitra nge ny zavatra hitrangy e. Fa misy an'ireo firenena mahery sady tsy hita isa miakatra melon'ny tanin'Andriamanitra eo dia anao izay ahafoanan'ireo animba ny voaloboka, anapatapaka ny aviavy satria maninona mba ho mosarena ny olona. Fa maninona ary ny olona no te atao mosarena? Fantatrareo ve fa misy amin'izao fotoana izao efa hatramin'ny ela be mihitsy no misy ny tanjona ny anenana isan'ny olona eto an-tany. Amin'ireo olona mpanan-karemby ireo dia be loatra ny olona eto an-tany, be loatra ary tsy araka ny ireo vavan'olona mihinan'ireo intsony ny vokatry ny tany dia na zareo ary mety ho sahirana. Tsotra fotsiny ndao aina isan'ny olona eto an-tany dia ho betsaka ny olona matin'ny anohanana, betsaka ny olona ho matin'ny adi-tsaina, betsaka ny olona ho voaroaka amin'ny asany dia kivy dia mamoy fo. Malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona, tsy misy falitsony ny olona fa ketraka ny olona. Ahoana ity fiainana ity? Very asako, ahoana ny andavako ny tranoko, ahoana ny andavako ny tomobiliko, ahoana ny fiainan'ny ankonako? Maty tsika. 11. Misikina sy mitomania ianareo mpisolona, midradradradrahy ianareo fanompoam-pivavahana amin'ny alitara. Andeha mandry amin'ny lamba fisaonana mandritry ny alina ianareo manao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra, fa tapaka tsy ho amin'ny tranon'Andriamanitra ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hida. Manamatsiana andro fifadikanana, etso fivoriana masina, angoniny olona sy ny mponina rehetra amin'ny tany ao an-tranon'i Jehova Andriamanitra reo, ko andeha mitaraina amin'ny Jehova. Indrisy ny andro, efa tongotra ny tranon'ny andron'i Jehova, fataka ny loza tsy to avy amin'ny tsy to no fiaviany. Vaovao manaraka omeko anareo. Efa fantatrareo koa zao fa ireo multimilliardaire, tompony Facebook, tompony Amazon, tompon'ireo olona tena manan-karemby ireo, zao ny zavatra ataony zao. Manamboatra bunker zareo. Bunker zany hitanareo trano any ambanin'ny tany, voadidina beton armé tsy azo atao ninina fa any ambanin'ny tany. Efa manana an'izany daholo zao zareo. Tompon'ny Facebook manana ny Huawei, ny tompon'ny Amazon manana ny Florida, izy manana anankiroa mihitsy, samy manana daholo reo. Tsika ny tsy manana an'izany. Atao inona izany? Ho fantatra zareo fa isy ny atao hoe fomba fiantsony zareo izy hoe catastrophe apocalyptique. Reo mahay baiboly e? Mahay baiboly ngereo. Fantatr'ireo fa tsy maintsy ho avy ny andron'i Jehova. Ary isy zavatra tena hitranga za tsy mampitahotra anao. Za hoa miteny anao fa raha ho avy ny miteny aminao misy lavaka ao aloha ao tsy fampitahorana anao za fa ilay lavaka tena misy fa fampitandremana anao no atao androany. Za miteny anao fa ty 2024 ty maro ny zavatra iseho. Raha tsy mino an'izany anao dia jereo ny zavatra fandaharantsika tamin'ny 2020, janvier 2020, raha nomboka nampitandrinareo ny amin'ny aviany resaka hitatra be moa ny resaka tsika fa mbola on compte tsika jereo fandaharantsika tany amin'ny janvier 2020 tany, manomboka nisy ny Covid 19 iny dia mba jereo fandarana fa isika eto dia mampitandrina meloa. Androany zao za miteny anareo Covid 19 ny ainantsika nomboka 2020-21 dia mety tsino raha teneniko fa ho avy misy arety mandringana
avy roeny mamono avy efatreny sy rasy 2025 no anaran'izany teneniko anao androany. Inona ny anton'ireo zavatra io ndray dia aretina ahafaty olona be dia be tsy ohatry ny Covid atsony fa io ndray dia vokatry ny effet secondaire ny vaksiny. Mamono olona be dia be, ampihinanana isan'ny olona. Ireo olona izay manao banker ireo dia efa any ambanin'ny tany any amin'ny trano any efa feno zavatra hohanina ivelomatra. Ary izay mitranga eto amin'ity tany ity dia mitranga. Ary isy faty olona hikararahana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Amin'ny fotoana izay tena tsy ampozin'ny olona fa ny marina mahita ny loza ho izy ny tenin'Andriamanitra ka mihery. Ka ny fandarantsika ity dia ho tapaka ity satria izany zavatra rehetra teneniko anareo izany dia saripady. Fa izany efa miteny antsika manao hoe raha mamboatra banker ny olona, inona ny amboarinao? Ho avanseko ity zavatra ity ho afoeziko aingana be fa ho tapaka ny fandarantsika. Josefa dia nomen'Andriamanitra tolotsaina fa hisy fahavokarana mandritra ny 7 taona mba hanangona fa hisy mosary mandritra ny 7 taona. Tenanao androany ndao arahana izay nataon'i Josefa. Manangona fa mbola fanangonana izao. Ny tena angoninao dia manangona izay hampatanjaka ny ara-panahinao. Ny bankerantsika hiarovantsika amin'ny fahatezeran'Andriamanitra dia voalazan'ny ten'Andriamanitra ao bokin'ny Joely 4:4 to dia dingano fa raha ny tena marina tokony mbola irely ty zavatra ity no tapaka vao tapaka fa tsy maintsy hafanganiko farak'izay ngana satria ho tapaka ny fandarantsika. Mbola tokony handalo ny Joela 2 sy ny Joela 3 tsika fa tonga dia hiteny anao manao hoe tsisy mampatahotra antsika izany. Mahatonga antsika tsy hampatahotra antsika izany dia izao tenin'Andriamanitra dia miteny misikina sy mitomaniny mpisorona 2 Joela 2 tsofiny ziona ny anjomary ka mety tsy mafy ao tendrombohitra masina mba hangofotra ny mponina rehetra amin'ny tany fa avy ny andron'i Jehovah izay efa tombo izany. Dia andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy maizim-pito toy ny fahazavan'ny maraina mihery manerana ny tendrombohitra dia firenena lehibe sy matanjaka ka tsy nisy tahaka azy hatr'izay hatreha ary tsy nisy tahaka azy intsony any ariny hatramin'ny taona ny taranaka faramadimy. Inona ny tokony atsoina ny olona mba hangofotra? Rehefa mangofotra moa ny olona dia maninona? Atahotra an'Andriamanitra. Ary ny olona izay matahotra an'Andriamanitra dia tokony hiverina amin'Andriamanitra, tokony hifikitra amin'Andriamanitra. Hoy Jehovah Andriamanitra, tia ny vahaolana ho antsika rehetrarehetra. Any amin'ny andininy 12 amin'ny Joela 2 koa dia ankehitriny. Kuna dia ankehitriny aza hoy Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra. Ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina ary ny fitarainana. Ary ny fonareo ny triatriaro fa izany fitafianareo. Ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ka mamindrafo fosy miaritra fa mamindra fosy miaritra izy mahari-posady be famindrapo ary manenina amin'ny loza. Fa nao mba hanenina ihany izy ka amena ny fitahiny ao aoriana. Dia fanatitra hohanina sy fanatitra hitina ho an'i Jehovah Andriamanitra tsofa ao ziona ny anjomary ka manamasina andro fifadikanana mitsofa ivoriana masina angonina ny vahoaka manamasina ny fiangonana voriana ny olona angonina ny ankizy madinika mba amin'ny zaza amin'olona aoka ny mpapakatra hiala amin'ny efitranony ary aoka ny ampakarina hiala amin'ny efitrano fandriana. Izany hoe aza matoritory tsony, aza varindrina tsony ry havana. Fa raha ohatra tsika ka miambina ho ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Joela 2:2 aza matahotra ary tany fambolena tokony omen'Andriamanitra atsika. Tenin'Andriamanitra kirahavana tena miteny fa na ho levoniko ary izao tontolo izao ty ianao tsy mba ho levoniko e. Misy olona foana tsy maintsy ny olona miezaka mitahiry ny tenany anaty banker
banker zany ny any tany ny ambaniny tany tsika tsy manam-bola anaovana an'izany fa ny azotsika atao ny miantso fivoriana masina, ny miverina amin'ny Jehova, ny mirehatra amin'ny ara-panahintsika. Zao ny tokony men'Andriamanitra asy ianao raha hijoro hifikitra amin'Andriamanitra. Aza matahotra ary tany fambolena miravoravotsy mifarifa manao zava-dehibe Jehova. Aza matahotra ary biby fiompy any an-tsaha fa maimaitso ny kijanana ny efitra mamony azo ary vokatra ny avy sy ny voaloboka. Ary anareo zanaka ziona miravoravo, ireo zanaka ziona ndraiky ny tsofan'Anjomaro atao ziona. Ianao ange zany, ianao ange ny olona ange amin'izao fotoan'izao ny havana malala variana amin'ny zavatra ve? Fa ianao inona ny mahavarianao? Mihaino Anjomaro tsika eto, mihaino tenin'Andriamanitra. Mihaino ny antsoatsin'Andriamanitra miverena amiko. Zay rehetra miverina mahazo teny mamy aza matahotra ianao. Inona moa ry havana ny azontsika atao? Manana vola 4 miliona tsika ny amin'ny bankintsika afahantsika manao tahiry, tsy manana an'izany tsika ravana. Ny zavatra azontsika atao dia ny manangona be dia be ny ara-panao. Za miteny anao tsy maty ny anoana an'izany ny ampatesantsika miala eto amin'ity tany ty. Satria Jehova namonomana antsika aza matahotra ary tany fambolena. Ianao ange zany, za ange zany, misy tany ery tany efa tany tsy mavokatra tsony, le ny tany amin'ny joera toko voalohany, tany tsisy ninona tsony, tsy mamoaka ny ninona tsony ny tany voaloboka, tsy mamoaka vary tsony, mariry ny sa. Eny misy sa tena ariry be dia be eo. Fa misy sahan'Andriamanitra indray teny miravoravotsy mifariana fa manao zava-dehibe Jehova. Aza matahotra ary biby anana efa miamaitso ny kijanana ny efitra mamony azo vokatra ny avy sy ny voaloboka. Ary anareo ry zanaka ziona miravotsy mifalia amin'ny Jehova Andriamanitra reo fa hanome anareo loha orana onona izy nandatsaka ranon'orona mivatravatra ho anareo. Eny loha orana sy ny faraorana aloha dia ho feno vary ny famoloana ary hihoatra ny vata fanatazana ny divay sy ny dililo. Ary onerako anareo ny taona nohan'ny valala sy ny koraika sy ny sopangary ny kijezy izay miaramitrako betsaka. Reo hitanareo reo le ninana tariha ambony tariha ahitany amin'ny joera toko voalohany 14 kijeza, koraika, valala vao sy ny sopanga. Reo le ninana izay tokony hohanin'ny olona. Eny na ny tsika koa ary mety indisy ny hohaniny. Matoa Andriamanitra miteny hoe onerako izay tsy nisy zavatra tokoa tao afaka. Hoterena isika amin'ny karazana iny dia hotakiana amintsika karazana impôt, taxe sy ny rehetrarehetra tsy fantatro avy. Tsy maintsy hotratran'izany aloha tsika. Fa raha ny Anjomaro atao azy iontsika ka nanova ny fomba fandehantsika. Nandeha tamin'ny fahataronan'Andriamanitra, nitodika tamin'Andriamanitra, niaroka tamin'Andriamanitra dia izao ny tenin'Andriamanitra onerako ho anareo ny taona nohan'ny valala dia mikoraika sy ny sopangary ny kijery izay miaramitrako betsaka nalefako amely anareo. Ary hinany anareo ka ho voky dia hiderany anaran'i Jehova Andriamanitra reo fa mahagaga ny fitondrany anareo. Mahagaga satria izao tany anankiray ihany ty izao tontolo izao ty fa mbola misy ihany tahaka ny tao Egypta tao amin'ny zaratany kely anankiray eo amin'ny faritanin'ny Egypta misy an'ilay tanàna atao hoe Gosena. Maizina Egypta ray manontolo fa tao Gosena tsy maizina. Nandeha ny loza folo fa tao Gosena tsy tratran'izany satria maninona misy zanak'Andriamanitra tao Gosena. Anomana Gosena ho anao anie Jehova Andriamanitra. Ninona mitranga dia ho fantatrareo 720 fa ao avoan'ny Israely ary za Jehova Andriamanitra reo tsy misy hafa ary tsy menatra mandrakizay ny olona. Aleloia. Ny andininy toko 7 amin'ny Joela sy ny 14 dia toko men'Andriamanitra fa tsy anaratsika Andriamanitra. Fa koa ny Joela toko 7 sy 14 dia ho hitanao ny toko men'Andriamanitra tsika. Aleloia. Amaranako azy any amin'ny Joela toko 14 andininy 9:20. Jehova miherinao aziona ary mampikotrokotroka ao Jerosalema ka iororo ny tany aman-danitra fa Jehova ny fiarofan'ny olony sy fiarofana mafy ho an'ny zanak'Israely. Mba mario ao amin'ny baibolinao eo. Raha mare ianao fa manao banker ny miliardera, ianao tsy manao an'izany fa ianao mialoko ao amin'ny Jehova. Mario ao amin'ny baibolinao ny Joela toko 4:9-20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra iororo ny tany aman-danitra fa Jehova ny fiarofan'ny olony sy fiarovana mafy
ho an'ny zanak'Israely. Tsika tsy mila banqueur ry havana, alao idona zay idona fa mifialofantsika dia Jehovah Andriamanitra. Mahireza, ho tahin'ny tompony tsika rehetrarehetra, aritra ane tsika tsirairay avy